aminareo hatrany ry havako ny fahasoavan'i Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Nandeharaka hivavaka ary isika. Misaotra anao mandrakariva izay tompo rehefa farina tahaka an'izao ny herinandro, satria raha mitodika izay mijery ny fiainanay dia tsapanay tokoa fa ianao no niara-dalina taminay. Ny sandronao mahery no niaro ary ny tananao no nikarakara sy nanome ny atsipiriana izay nilainay tamin'ny fiainanay tompo. Dia misaotra indrindra ary voninahitra ho anao. Amen. Isan-taona ry havana dia ny alahady 13 sy ny alahady 14 farany amin'ny volana janoary no antsoina hoe herinandrom-bavaka ho amin'ny firaisan'ny kristianina maneran-tany. Koa tamin'ity taona ity izany dia ny alahady 17 izany hoe tamin'ny heriny, ka amin'ny farana rapitso alahady 25 ny volana janoary, izay no anatanterahana azy amin'ity taona ity. Ny conseil pontifical eo anivon'ny Église catholique sy ny conseil œcuménique des églises ry havana na ny CEE no manomana azy io. Tsy diso anjara amin'izany ary isika fiangonana kristianina malagasy eto Abidjan na ny FKMA sy ny FICRICAMA na ny fikambanan'ny kristianina katolika malagasy eto Abidjan, Côte d'Ivoire. Mopera Bonaventure Rambosalama no mitarika amin'ny fotoana ry havana, ary ny mitory-teny kosa dia mitandrina Rakotognena. Ny teny nofidiana ary hotoriana maneran-tany rapitso alahady dia ny Efesianina 4 ka ny andininy 4, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesoa hoe iray ny tena ary iray ny fanahy, dia toy ny antsoina anareo amin'ny fanantenana iray momba ny fiantsoana anareo. Amen. Noho izany rapitso alahady 15 volana janoary dia hiaraka hivavaka isika FICRICAMA sy ny FKMA. Any amin'ny ITCJ any Angers isika no miaraka mivavaka ry havana. Ny fiangonana Roa-tota araka izany manatanteraka an'ity fotoana izay sady herinandrom-bavaka ity hoy izay. No indrindra koa zava-dehibe ho antsika raha antsika eto Abidjan Côte d'Ivoire fotsiny, mba fotoana koa izany hoe ifampiarahaba-tsika fa tratry ny taona vaovao. Manomboka amin'ny 10 maraina ny fotoana ry havana, ary dia mitohy amin'ny fiarahana misakafo ary miafara amin'ny fiarahana mifaly sy milalao ary manao fanatanjahantena. Ny fampivavahana manomboka amin'ny 10 dia samy omanina, izany hoe niarahana manatanteraka izany ny fiangonana Roa-tota, miaraka manatanteraka azy ka dia tsarovatsika mambavaka izany. Fa izao kosa isika rehetra dia samy mitondra ny sakafony avy, ny zava-pisotro sy izay mamety azy rehetra izany, antsika mifampizara ry havana. Dia tahaka izany koa sady ino no fanamiana ara-panatanjahantena, satria hiaraka hilalao ihany koa isika ao anatin'izany toy ny efa fanaontsika hatramin'izay ry havana. Noho izany dia mifampivavaka ary isika mba samy ho afaka daholo, ary indrindra mba omeny tompo andro maina isika, ahafahantsika mifaly, ahafahantsika mikorana. Tena hoentsika mambavaka izany mba tsy hisy ny orana ry havana. Dia engany ary ny fanahy masina hiasa ao anaty tsairay avy, indrindra ny manana anjara rehetra mba ho tanteraka sy lavoraro ny fotoana ho voninahitry ny tompo. Amen. Vavaka ary isika ry tompo Ray anay eny an-danitra, hiaraka hivavaka izay ao anatin'izao herinandrom-bavaka ho amin'ny firaisan'ny mpino manerana ny tany izao. Koa tantany no manana anjara rehetra ny fanahinao masina momba azy ireo, mba azo mamita tsara ny adidy amanandraiky ny rehetra. Tompo araka ny anarany avy ary araka ny zara fanompoana izay ho raisiny rapitso. Petraka eo am-pelantananao ihany koa mba ho tonga maro tompo ny mpino avy amin'ny fiangonana Roa-tota, fa izany ny fiambonanay iarahanay mifampiarahaba amin'izao taona vaovao izao, ary indrindra mangataka aminao izay mba omeo andro maina, mba omeo andro tsara, ahafahanay mifaly tokoa ho voninahitra ao anatin'izany rehetra izany. Tehirizao amin'ny fahasoavanao ary izay mba samotratry ny rapitso amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Dia ho aminareo hatrany ny fiadanan'i Jesoa ry havako. Amen.